afaka miatrika ny fiainana avy hatrany izy efapolo mirava avy mianaka ireto raha navita ireo sampam-piofanana samihafa nandritra ny folo andro momba ny zaitra ny nahandro ny fahaiza-miaina amin'ny ankapobeny ny fahasalamany reny sy ny zaza ary ny ady amin'ny fanambadiana loloatra teto amin'ny ifotoeram-piofanana ho an'ny vehivavy CFPF eto Manakara. Notolorana fitaovana toy ny masinina fanjairana ihany koa izy ireo miaraka amin'ny kojakoja vitany nandritra ny fiofanana. Fampifanana tao dia mba hisonjovana an'ireo vehivavy traty ny aretina ansoisika amin'ny teny gasy hoe mamana lava ireny mba hisonjovana an'izao fiarahamonina mba hanana antonasa hanana fahaiza-manao ireo mba fandelovelona izay indrindra amin'izao fampifanana ny vehivavy traty ny aretina mamana lava izao. Reto fitaovana reto moa zany dia nozaraina ho an'ireo vehivavy izay miisa efapolo noho ny mba hoe tsy ho vesatry ny fiarahamonina ka reto fitaovana reto lamasina kodra reto no entin'ireo hiatrika ny fiainany amin'ny andavanandro ataony fototrasa entiny hanampiny ny tokantranony. Vonona ny avy tena tanteraka moa izy ireo ka nampanantena ny anarana ny fiainany nanivy ny fiarahamonina ny aviany avy. Velom-pisaorana ny fanjakana ihany koa izy ireo tamin'ny fitonjovana ny fiainako avy. Faly zahay zaho, ravo zaho ny fitantananareo anay ary dia afaka mampita ny zavatra hainay eto zahay raha tonga any amin'ny toerana misy anay tsirairay agnavy. Dia isaorana lehibe satria amina zao nay tombosoa ny zavatra vitanay eto ampitainay any aminay any. Ny antony nanoanana azy reto moa noho izy ireo tratra ny aretina mamany lava teo aloha ka sitrana soamantsara ankehitriny izay sara marina fa famatsiam-bola avy amin'ny UNFPA no nahavitana izany ka ny CFPF eto Manakara no nandray an-tanana ny fanifanana tamin'ny alalan'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanifanana arakasy.